dia faly miarahaba antsika rehetra tompoky lahy sy tompoky vavy izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Kanada ny tenako, ary faly manolotra ny arahaba koa izany ho an'ny vehivavy rehetra eran-tany noho ny fahatratrarana ny fetin'ny valo marsa izany. Ka ny lohahevitra izay ho adiadintsika eto anio izany dia mikasika ny vehivavy ary mitondra ny lohateny hoe misy ve ny vehivavy sambatra. Inona no mahatonga ny fanadihadiana izany an'io lohahevitra io, satria betsaka izany ny zavatra manodidina io ataontsika hoe fahasambarana eo amin'ny vehivavy io izany, ary samy manana ny fomba fijeriny daholo izany ny fiarahamonina na ny olona tsirairay na ny lehilahy izany amin'ny atao hoe fahasambarana eo amin'ny vehivavy, ary mampametram-panontaniana koa izany indraindray hoe misy ve ny fahasambarana eo amin'ny vehivavy. Betsaka izany ny fomba fijery manodidina io atao hoe fahasambarana io izany. Eo ny milaza fa hoe ny vehivavy sambatra dia ny vehivavy manambady, vita mariazy ary manajanaka dia manana tokantrano ara-dalàna. Fomba fijerin'ny olona iray izay. Misy koa izany ny manana koa izany ny hafamaritany koa ny atao hoe vehivavy sambatra dia ny vehivavy izay tsara tarehy sady tsara bika hatrany tampon-doha ka hatrany am-paladia, dia izay izany dia ampy hahasambatra ny vehivavy iray. Ao koa izany ny milaza koa fa ny vehivavy izay manam-pahaizana mandray karama ambony, tsy mila miankinkina amin'iza n'iza, dia eo koa izany no hamaritany ny atao hoe vehivavy sambatra. Misy koa izany ny mieritreritra hoe ny vehivavy manambady olona lehilahy manam-bola be manan-karena izany dia tapitra ohatra ny hasambarany, satria tsy mila miezaka intsony handeha hiasa hitady vola fa efa eo angaha izany hamelona azy, etc etc. Ireo zavatra rehetra ireo izany dia fomba fijery daholo. Etsy ankilany indray izany, misy indray izany ireo ataontsika hoe bitsibitsika koa izany momba ny fomba fijery ny vehivavy hafa izany ankoatran'ireo fomba fijery teo aloha, dia matetika izany misy izany ny vehivavy atao hoe mampalahelo, tsy manam-bitana, izay izany ny fijerin'ny fiarahamonina azy. Ohatra ny hoe dia tena mampalahelo mihitsy ny hikalafinina fa hatramin'izao dia efa 30 taona mahery ange izao hikalafinina nefa mbola tsy manambady e, fa ahoana ary, inona ary ny olana. Eo koa izany ny fomba fiteny koa hoe ka ohatrany tsy dia tsara loatra ange hikarafilôra e. Izay no antony mahatonga azy tsy dia misy lehilahy taitra aminy loatra. Mampalahelo e. Etsy ankilany indray koa izany, fa dia nanino ny Kala Beatrice no dia nanao masera, nefa dia olona tsara tarehy, tsara bika, dia fa dia naninona loatra, fa dia nisy ve ny ankiviana tamin'ny fiainana no dia najary nanao masera e. Izany masera izany ange tena hoe tsisy fiainana ho hitanao any amin'izany, mihibokiboka any izany. Fomba fijerin'ny fiarahamonina daholo izany rehetrarehetra izany. Eo ihany koa izany ny hoe kalasoa nanao divorce, ny salam-panambadiana ange kalasoa e. Ikalanivo maty vady, ratsy vitana, tena ratsy vitana ireo vehivavy ireo. Tany ireo aza mikasikasika an'ireny. Fomba fijery daholo izany zavatra rehetrarehetra izany, ary ny fiarahamonina no mametraka izany ny karazana ataontsika hoe izany hoe etikety izany omena andrasoa, omena ny
rabozy amin'ny fiarahamonina fa tsy mahafantatra akory izany ny ao amin'ny fiarahamonina hoe inona marina zany no tena ao anatin'ny fo ny rabozy sy ny ao anatin'ny sain'ny rasoa. Zay zavatra izay zany dia tsy misy mahalala, tsy misy te-hiditra lalina zany ny momban'izay fa omena etikety daholo izany Joséphine na Clémentine sy ny sisa zany amin'ny atao hoe asambarana. Ka matetika zany dia ilay zavatra ety ivelany zany no tena hanomezana ny ataontsika hoe famaritana ny asambarana eo amin'ny vehivavy tsirairay. Ka dia mampalahelo zany tranga-javatra izany satria matetika koa zany ireo olona efa mahazo ny etikety ireo zany dia lasa mino koa izy zany fa izy dia olona miavaka ary olona mampalahelo, olona ratsy vitana, tsy manam-bitana eo amin'ny fiarahamonina. Tonga dia ilay toerana zany ametrahan'ny fiarahamonina azy izany no ametrahany koa zany ny toerana. Kanefa dia mampalahelo tokoa zany tranga-javatra izany satria isika olombelona, isika vehivavy na iza dia tsara ho fantatra fa tsy misy vehivavy teraka ho sambatra izany ary tsy misy vehivavy ho teraka hoe ataontsika hoe ivelany zany ataontsika hoe asambarana izany. Tsy misy vehivavy teraka hoe hijaly. Izay zany dia tokony ho fantatritsika rehetra izay zavatra izay satria araky ny efa averiko eto foana amin'ny fandaharana izay atolotro dia 3 ny mitondra ny olombelona, dia ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Ka ireo zavatra 3 ireo dia afaka hoentinao miady zany amin'ny fiainana. N'inona zany zavatra mitranga amin'ny fiainana, n'inona zany zavatra efa nomeny Zanahary anao ary n'inona zavatra koa zany apetrany amin'ny lalanao, na ny zavatra sarotra izany na ny zavatra mora, dia amin'ny alalan'ireo zavatra 3 ireo dia ahafahanao miady, azahoanao zany ny anjaranao amin'ny fiainana. Inona moa zany no tadiavintsika rehetra eto ambonin'ity tany ity? Dia ny asambarana. Samy te ho sambatra daholo ny olona rehetra, ny vehivavy rehetra. Fa tsy misy akory angamba ny ataoko hoe vehivavy hoe za dia tena te hijaly mihitsy aho. Ataoko fa tsy misy angamba zany zavatra izany. Fa na ny ataontsika hoe vehivavy miditra relijiosy, ao zany ny ahitany ny asambarany, ao zany no ahitany ny fafinaretan'ny fiainany zany amin'ny alalan'ny fanompony an'Andriamanitra sy ny fanaovany soa zany ny olona manodidina azy. Izay zany no ahitany ny asambarany. Eo koa ny vehivavy izay ataontsika hoe voatondron'olotra matetika zany dia ohatra hoe ny vehivavy manano tena, ny vehivavy ohatra hoe tsy manambady. Amin'ny fomba ahoana no ilazanao fa mijaly ireo vehivavy ireo? Satria ny ohatrany hoe ny fijerin'ny fiarahamonina zany no andeha ametraka azy eo amin'ny toeran'ny fijaliana. Kanefa rehefa ataonao tsara mihitsy ange ny fanadihadiana amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra, dia ny tenanao ihany no afaka hitady ny asambarana ho anao. Ahoana ny ikilasianao fa mijaly ireo vehivavy izay ataontsika hoe angamba mbola tsy nahita ny anjarany zany teo amin'ny fanambadiana. Raha hainy tsara ny mampiasa ny
zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy, ny saina, ny vatana ary ny fanahy dia hoainy ny ho tonga amin'izany atao hoe hasambarana izany. Tsy voatery ny fanambadiana ihany akory, tsy voatery ny hoe fiarahana amina lehilahy, na ny hoe ny fitiavan'ny lehilahy, na ny fifankatiavana ao anatin'ny lahy sy ny vavy. Tsy izay ihany akory no hoe mitondra fahasambarana eto ambonin'ny tany, fa betsaka koa ny zavatra izay mety manome fahafinaretana ny olombelona iray, indrindrandrindra mitodika indrindra zany amintsika vehivavy. Misy ny ataontsika hoe énergie sexuelle, izany hoe io énergie sexuelle io dia misy amin'ny olombelona rehetra rehetra, misy amin'ny vehivavy rehetra rehetra, na iza io zany efa voajanahary ao amintsika zany ny atao hoe énergie sexuelle. Ka anjarantsika ny mampiasa an'io zany araky ny izay zava-misy eo, tsy hoe akory andeha hirotoroto, andeha hitady lehilahy daholo ampiasana an'io énergie sexuelle io, na hirotoroto andeha hanambady daholo ampiasana an'io. Betsaka ny zavatra azo ampiasana an'izany atao hoe énergie sexuelle izany, ary io no tena mafy indrindra zany amin'ny ataontsika hoe karazana hery misy izany amin'ny olombelona iray ahafahany manao zavatra betsaka. Afaka aronany amin'ny ataontsika hoe zavakanto izany énergie sexuelle izany, ohatra ny fanaovana zavakanto amin'ny alalan'ny asa tanana zany mahavita zavatra tsara tarehy be mihitsy izy ny énergie sexuelle ao aminy zany alefany any amin'ny fanaovana zavakanto, famboarana voninkazo, ny fanaovana sary hosodoko, ny fahaizana mihira, ny fitendrena mozika. Izany rehetra rehetra izany dia afaka daholo zany ironan'ny olona iray mba hiteraka hasambarana ho azy, fa tsy azontsika tsaraina ao anatin'ny hoe resaka hoe tsy maintsy rehefa misy vehivavy zany dia tsy tonga lafatra zany ny fiainany raha tsy misy zany vady eo anatrehany zany misy ny lehilahy zany eo akaikiny mity azy. De izay zany vao zay vao tonga lafatra zany ny fijerevana ny vehivavy iray, ary zany zavatra izany dia mampalahelo tokoa, satria betsaka zany ny vehivavy izay mieritreritra ny tenany fa hoe ratsy vitany izy na hoe tsy mitovy amin'ny hafa izy zany rehefa mbola tsy nahita zany ny olon-tiany. Ka izay zavatra izay zany dia zavatra tokony hoesorina ao anatin'ny saintsika, satria rehefa mirona zany any amin'ny fijerin'ny fiarahamonina zany ny fomba hitondranao zany ny fikatsahana ny hasambaranao, dia ho andevozon'ny fijerin'ny fiarahamonina ianao. Satria raha ohatra zany ka izay zany ny fijerin'ny fiarahamonina hoe ny vehivavy manambady no vehivavy manakaja eto ambonin'ny tany, na ny vehivavy izay hita fa misy lehilahy miaraka aminy manotrina azy dia izay no atao hoe vehivavy tsara. Fa rehefa hoe ankoatran'izay zany dia ataontsika hoe somary ratsiratsy vitany zany kialakely zany. Ka izay zavatra rehetra rehetra izay zany no tsara ho fantarina. Misy koa zany ny fitsarana ivelany. Rehefa zany vehivavy jejojejo mamboatra tena dia tonga dia mahazo ny etikety makorela. Zany zavatra rehetra rehetra zany ahoana ny tonga dia hitsaranao ny olona iray fa ity vehivavy iray ity dia ratsy fitondran-tena, tsy fantatrao akory hoe inona no
filozofia entin'io olona io, inona ny zavatra tena hoe ilofosany amin'ny fiainana, fa mahita ivelany fotsiny ianao dia tonga dia mitsara azy. Ka izay zavatra rehetra izay dia ny fandresena izay fomba fijery izay dia mirona mahatonga ny vehivavy iray izany mirona amin'izany atao hoe fahasambarana izany. Raha ohatra ianao ka mahay mandresy an'ilay etikety apetraka aminao, tsy resiny tondromolotra fa manana tsara ianao zany ny fitokisanao ny tenanao amin'izay zavatra nomen'Andriamanitra anao, izay talenta efa mipetraka ao aminao tokony ho koloinao, hampiakatra anao ambonimbony kokoa. Ny fahaizanao amin'ny fikolokoloanao zany ny fanahy indrindrandrindra, ka eo indrindra isika. Ny resaka fanahy zany io no tena ataontsika hoe ny fanahy ny maha olona, hoy izy ny fiteny-drazantsika. Kanefa matetika ao anatin'ilay commentaire izay lazaina momba ny olona iray zany dia vitsy zany ny commentaire milaza hoe sambatra rasoa fa tsara fanahy. Io zany ohatrany hoe lasa atao ambani-javatra zany fa ilay zavatra hita ety ivelany zany no ilazana olona iray zany, vehivavy iray fa sambatra izy. Dia ny hoe tsara tarehy sady tsara bika rasoa, manam-pahaizana, manam-bola. Ireo zany no matetika ikilasiana zany ny fahasambarana eo amin'ny vehivavy. Fa atao ambanimbani-javatra zany ny fanahy maha olona. Kanefa fomba fijerin'ny fiarahamonina, izay zavatra rehetra ny tany saiko teo izay, fa ny fanahy maha olona no mitoetra ao aminao, ianao tompon-tena zany. N'inon'inona etikety apetraka mombanao, n'inon'inona zavatra lazaina mombanao, rehefa ny fanahy ny maha olona no mipetraka ao aminao, fantatrao tsara mihitsy ny ataontsika hoe valeur anananao, na ara-tsaina izany, na ara-batana, na ara-panahy. Rehefa mitombona tsara mihitsy izany ny sainao, fa ianao dia olona manana ny maha izy azy ianao ary mendrika ho hajaina. Iza moa zany no andrasanao, hanajanao voalohany indrindra dia ny tenanao. Ny tenanao aloha zany no andrasanao, hanajanao voalohany indrindra. Ary rehefa manaja ny tenanao ianao dia misarika ny olona manodidina anao koa zany hanaja anao. Satria raha ohatra ka ny tenanao, ianao izay tompon'ny tenanao raha tsy manaja ny tenanao, ka iza no hanaja anao? Izany zavatra rehetra izany zany dia mamaly ny fanontaniana hoe misy ve ny vehivavy sambatra? Eny, misy ny vehivavy sambatra, saingy ny atongavana amin'izany hoe vehivavy sambatra izany dia lalana lava dia lava, ary maro dia maro ny ambaratonga atongavana amin'izany atao hoe vehivavy sambatra izany. Dia ny fanananao zany ny fitokisan-tenanao, tsy ho voarebireby ny izay fomba fijery eo amin'ny fiarahamonina, ny fahalalanao, ny hoe aiza ny ataontsika hoe herinao zany, ary aiza koa ny fahalemenao.
ny fahaizanao ny mifehy izany atao hoe fialonana satria eo zany no tena mipetraka zany ilay ataontsika hoe mahatonga ny ataontsika hoe afobe angamba zany eo amin'ny vehivavy dia ny fialonana. Raha voafehinao tsara izany fialonana izany dia ho isan'ireo vehivavy sambatra ianao satria matoa voafehinao ny fialonana dikan'izay dia mahafantatra tsara ianao zany ny valeuranao. Mahafantatra tsara ianao zany hoe aiza sy aiza ny zavatra anananao sy ny zavatra tsy anananao ka mifaly ianao zany amin'izay zavatra efa nomenanao kanefa koa zany ianao nefany tsy andeha hitomany hahazo izay zavatra izay hitanao fa tsy ho azonao mandrakizay ary miezaka hatrany zany raha ohatra ka misy zavatra azonao ovana ao amin'ny fiainanao zany ary ny fahaizanao mamalifaly ny tenanao, mamboatra ny tenanao, mikojakoja ny vatana, tsy adino koa nefa ny fikojakojana koa ny saina sy ny fanahy satria araky ny efa averiko eto foana dia telo ny zavatra mifehy antsika olombelona dia ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Ka ny fahaizanao mikojakojan'ireo telo ireo zany no ahatonganao amin'izany atao hoe vehivavy sambatra zany. Ary ny vehivavy rehetra rehetra dia afaka ho tonga amin'izany atao hoe vehivavy sambatra izany daholo raha ohatra ka manana ny ataontsika hoe fahaizany izany mandanjalanja ny zavatra rehetra izay hitany amin'ny fiainana. Asa variana amin'ny fitsikeranan-drasoa na ny fanasokitanan'ny Bernadette na ny fanaovana antson-jay ny zavatra rehetra izay amboarin'ny film. Asa variana amin'izay fa ny tenanao no kolokoloy mba olom-banona, mba ho vehivavy ho reharehan'ny fiarahamonina satria tsy ny zavatra ty ivelany akory no mampamiratra fa ny ao anaty ao izay mipoitra ty ivelany io zany no ataontsika hoe tena volamena zany raha ohatra ka resaka ny ataontsika hoe vehivavy zany. Tsy resaka bika aman'endrika, tsy resaka fahaizana mioapampana diploma iray baoritra. Misy vehivavy izay tsy dia manam-pahaizana firy kanefa manan-tsaina, afaka mahatakatra tsara ny zavatra izay lazaina azy, afaka mijery amin'ny fomba ataontsika hoe maranitra ny zava-misy mitranga amin'ny fiainana. Ny zava-dehibe dia ny fanahy maha-olona. Ka na tsara tarehy ianao, na tsara bika, na manam-pahaizana ianao, na ataontsika koa zany hoe tsy dia nahita fianarana loatra, ny zava-dehibe dia ny firosoana hatrany amin'ny ataontsika hoe ezaka mba ho tonga lafatra. Ny tonga lafatra tsy misy ny ataontsika hoe norma ho an'izany tonga lafatra izany. Ny tonga lafatra dia ny fanananao zany ny fitonian-tsaina, ny fitoniana ara-panahy ary ny fanananao ny endrika izay falifaly lava manoloana ny zavatra rehetra izay misy.
na ny ratsy na ny sarotra dia mitazona foana ianao ny endrika izay manome fitsikina, tsy be taraina. Izay akory tsy midika hoe tsy anakina ny zavatra ao am-ponao ianao, tsy anakina ny ratra-ponao ianao amin'ny olona izay atokisanao. Kanefa kosa tadidio fa raha ohatra ka isakin'izay mahitanao ny olona iray dia karazam-pahoriana no andeha ho tantarainao azy isan'andro, isakin'izay mahitanao dia tadidio fa mety mandreraka ny manodidina anao ihany izay zavatra izay. Ka mahaiza mijery ny lafiny tsara amin'ny fiainana, mahaiza mijery ny lafy tsara ao aminao, fa tsy ny zavatra ratsy na ny zavatra tsy mahomby no ataonao foana zany ao anatin'ny sainao sy ny fonao ao, fa mahaiza foana zany mijery ny lafiny tsara amin'ny fiainana, dia ho hitanao fa ho tafiditra ao anatin'ny atao hoe vehivavy sambatra ianao. Dia toy izay sy toy izay koa zany tompoko lahy sy tompoko vavy ny fandaharantsika anio momba ny hoe misy ve ny vehivavy sambatra. Eny, misy ny vehivavy sambatra, saingy ny tsirairay no mikolokolo anio toe-javatra io mba hatongavany amin'izany toerana izany. Dia toy izay sy toy izay indray zany tompoko lahy sy tompoko vavy no azo atolotanareo androany, ary mbola mamerina ny fiarahana zany ny vehivavy rehetra eran-tany zany amin'ny 8 mars. Dia tsy dio matetitetika ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hatsara ny fiainanao, hatsara ny fahasalamanao, ary manaova abonnement, ary aparitao ny vaovao izay azonao fa aza tazomina ho anao irery. Veloma tompoko.